Iara-mivavaka isika rehetra. Velom-pisaorananao zahay no ny alehibe nindrafonao sy ny fitiavanao anay mpanota. Ka nahazaho anay mandreny teninao zay mitarika anay ho eo aminao, hatoky anao, hiankina aminao, anehoanao ny voninahitra Andriamanitra aminay. Dia mangataka aminao zahay ry Jesosy Tompo, da iondray ny teninao zay mbola hampianarina amin'izao tolakandro izao. Mamindrafo aminay ary mamela ny helokay. Miaraha mihevitra, miaraha miteny, miaraha mijoro, hamiraporata ny voninahitra ho rery ihany. Ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Amen. Ny fampianarana zay niangaviananay hatao amin'izao isan-keritaona izao dia ny Jaona 1:10. Jaona 1:10 manontolo zay ny voalaza ao. Ny saiko ny andininy 7:50 ny andininy. Ka raha ho jerena tsirairay ireo ho alina eto ihany tsika. Noho izany dia nieritreritra nanapa-kevitra ny hoe zavatra teloa ireo no ho azavaina ho velabelarina ampianarina eto ho antsika amin'izao tolakandro izao. Ny tekst anjarantsika eto dia mihodidina na miresaka mikasika ny ankohonana fianakaviana anankiray. Zay voalaza eto amin'ny tekst aloha dia olona telo, Lazarosy, Marta ary Maria. Lazarosy anadahy tsy roa na telo fa tokana ihany, ray ihany. Marta sy Maria, indrindra ilay Maria voalaza eto, dia ilay Maria zay nanosotra menaka manitra sy namaoka ny tongony tongotry Jesosy tamin'ny volondohany. Zay no voalaza eo. Ary rehefa jerena io andina anankiray io dia mampahatsiaro ihany koa lay tantara anankiray ao amin'ny Lioka 7:9 hatramin'ny 15. Ao dia misy fariseo anankiray zay nanasan Jesosy, ary misy vehivavy koa mpanota niditra tao an-trano dia mbola nitondra menaka manitra ihany, ary ny gogogo ny tomany ka nanasa ny tongotra Jesosy tamin'ny ranomasina, fanasan-tongotra amin'ny ranomasina. Sairan-tsaina ny mpandinika hoe iza marina reto olona reto. Io ve le Maria voalaza ato amin'ny Jaona 1:10 sa Maria hafa io? Miresaka Simona fariseony ao, ary koa amin'ny toerana anankiray ihany koa dia indrindra ao Betania, le tanàna voalaza eto dia Betania, tanànany Lazarosy, Marta sy Maria. Dia misy lehilahy anankiray koa zay nanao fanasana ho an'i Jesosy, zay lazana hoe Simona Boka. Simona Boka. Ary ity vehivavy Maria zay voalaza eto ity dia tao no nanosorany ny lohan Jesosy tamin'ny menaka manitra, sady koa namoaha ny tongony tamin'ny volondohany. Ary arak'izay voalaza amin'ny tantara dia
somary sorena ihany ireo mpianatran' Jesosy satria zavatra fara sarobidy loatra, fananana sarobidy loatra no ity menaka manitra ity. Ny mpandinika ny soratra masina dia mihevitra fa ity Simona boka ity dia mety ho ray aman-dreniny na rainy reto olona telo mianadahy reto, mety azo ny fahabokana izy kanefa nahazo fahasitranana tamin'i Jesosy, mety ho anankiray amin'ireo boka zay nositran'i Jesosy. Misy ndray koa manombatombana ny hoe vadiny Marta io tsy fantatra ny tena marina, tsy fantatra ny tena marina, fa izao no mazava ity fianakaviana ity ankonana ity dia misy zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'izy ireo, nahita ny ratsan-tanan'Andriamanitra tamin'ny fiainana izy, nahazo nahita ny hatsaram-panan'Andriamanitra izy, nahazo ny fahasoavan'Andriamanitra izy. Ka matetika rehefa dinina ny soratra masina dia ireo no lasa ireo olona zay nahita ny ratsan-tanan'Andriamanitra tamin'ny asa zay nataon'i Jesosy, ireo no nataon'Andriamanitra fiasana hamelona azy, hanohana azy tamin'ny asany. Ny ireo mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha tahaka ny mpisorona be, ny mpisorona, ny levita dia novelomin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahafolo-karena zay nateriny isam-pianakaviana tao amin'Israely. Jesosy kosa ny fomba nameloman'Andriamanitra azy dia tamin'ny alalan'ireo olona zay misy zavatra anankiroa. Ny anankiray voalohany dia ny hoe lay mpanompon'Andriamanitra dia nahazo ny atao hoe fahatokiana an'Andriamanitra, fahatokiana feno fahasoavana, matoky tanteraka an'Andriamanitra zay naniraka azy ho mpiahy azy. Ary koa misy koa ny hoe ireo zay nahazo ny fahasoavany fandraisam-bahiny, ireo matetika dia ireo no olona zay nanaovan'i Jesosy sy nahita ny ratsan-tanan'Andriamanitra tamin'ny asa zay nataon'i Jesosy tetỳ ambony tany. Ao amin'ny Luka toko 9 ny andiny voalohany hatramin'ny fahatelo ahitavantsika soratra masina milaza izany. Anaran'i Jesosy ary taroreny keliny zany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra, nitory ny filazantsara ny fandrakan'Andriamanitra, ary roa ambin'ny folo lahy nanaraka azy mba amin'ny vehivavy sasany zay nisitrany tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Maria zay atao hoe Madeleine zay efa nivoany demonia fito, sy Joana vadiny koza mpitandrina ny fananany Heroda, ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa zay nanompo azy tamin'ny fananany. Satria Jesosy dia tsy mpiasa-panjakana romana izy tsy gouvernoura, izy tsy mpanapaka, izy tsy tahaka ny Zakaiosy mpamory hetra, izy tsy kapiteny, fa olon-tsotra amin'izao. Ka ny fomba namelonan'Andriamanitra azy dia tamin'ny alalan'ireo olona zay nandray fahasoavana, ireo olona zay nahita ny ratsan-tanan'Andriamanitra tamin'ny asa zay nataony. Ireo no nahazo ny atao hoe fitiavam-bahiny araka an'Andriamanitra, lasa famille d'accueil-ny Jesosy ireo nandray azy. Ary arak'izay voalaza eto dia ao Betania dia nisy anankiray, fianakaviana anankiray zay tena tian' Jesosy ary tiany, famille d'accueil-ny Jesosy. Nataon'Andriamanitra fiasana ho trano mahatamana an' Jesosy, nataon'Andriamanitra fiasana ho trano zay mandray an' Jesosy, nataon'Andriamanitra fiasana ho famille d'accueil-ny Jesosy. Ireo no rainy sy reniny, ireo no rahalahiny sy anabava, Lazarosy, Maria, Marta tao Betania. Ary matetika Jesosy dia voalaza ao fa io Betania io tanàna kely anankiray
akaiky ny tendrombohitra oliva lay toerana fandehanan Jesosy matetika mivavaka mitokana amin'ny alina. Io Betania io dia 3 kilometatra avy eo Jerosalema. Mbola tsy tagny aho fa ny soratra masina sy ny mpandinika no miresaka an'izany. 3 kilometatra avy eo Jerosalema. Ary tao Jesosy ny nitoetra isaky ny tonga any Jerosalema tsy maintsy tonga any Betania. Eto amin'ny Efraim dia misy tanàna anankiroa atao hoe Betania, ny anankiray ao Morondava ao. Ireo olona ao ireo dia nandray ny filazantsara zay nitoriny missionnaire, ary tena nandray ny missionnaire fa miedakeny. Tahaka zany koa ao Toliara ao misy atao hoe Betania. Io tanàna io toeran'io dia ny olona atao nandray ny filazantsara ary toriny missionnaire ary fa miedakeny missionnaire, ka tena sakaiza ary nomeny reo missionnaire anarana hoe Betania ireo tanàna ireo. Zava-dehibe tamin'ny fiainan Jesosy izany. Zava-dehibe tamin'ny fiainan Jesosy ny fananana olona zay nandray azy nataon'Andriamanitra fiasana andeha ho toerana zay mpikarakara azy sady mpanohana azy amin'ny asany. Zahay nahita maso toe-javatra tahaka izany, raha tsy tantara ihany no ahafantarana ny mamane volavana Germaine, fa tena ny maso nahita, ny sofina nahare ary ny fampiresaka taminy. Fa izy dia tsy mpiasa mpanjakana, tsy mpampianatra izy, tsy sazy famy izy, tsy dokotera izy, fa natoky an'Andriamanitra izy tamin'ny antso zay nantsoan'Andriamanitra azy. Nahazo ny atao hoe fahatokiana an'Andriamanitra araka fahasoavana araka an'Andriamanitra, ary natoky an'Andriamanitra tahaka ny zanaka matoky ray aman-dreny ho miasy mikarakara, mamelona azy, mampitafy azy, mandefa azy mianatra. Zany no fiheverana an'Andriamanitra, ary io no niantoka azy lay niantso azy. Ka ireo zay nitorian'ny filazantsara, ireo zay nahita ny ratsan-tanan'Andriamanitra tamin'ny fiainany tamin'ny asa zay nataony, reo ndray kosa no lasa fa miedakeny ity mpanompon'Andriamanitra ity. Ary ireo zay fianakaviana nanao fandiniana, zay fianakaviana nandray azy na herinandro fotsiny tsy raraka an-tany, zany soa nataony zany, fa toy ny emboka manitra eo anatrehan'Andriamanitra, tsarovana ary ahitavana fitahiana, nahita fitahiana be dia be izany fianakaviana izany. Tsy famonjena loatra ny tena ambara amin'izany, fa ny fitahiana amin'izany fianakaviana izany, amin'ny zarany taranaka izany olona izany, satria ny zavatra atao amin'ny olon'Andriamanitra tahaka izany tsy raraka an-tany. Amin'izao fotoana izao dia tanakarymalaza ny resaka ndray mandeha ny amin'ny hoe zavatra zay nolazainy ity filoham-pirenena Amerikana anankiray, ny hoe aoka ho izy tsy zay ho azonao amin'ny firenenao ihany no tadiavinao katsahinao, fa mba iretrarety koa inona no hataonao ho an'ny firenenao. Misy tonga eto Sotanana izao mieritreritra ny hoe ho an'ny Sotanana aho angatabavaka amin'ny ray aman-dreny aho, ho an'ny Sotanana aho angataka fitahiana, ho amin'ny trano firaketanao hivavaka angataka fitahiana, angataka zay iriny foko amin'i Jesosy. Manan-karena amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra, manan-karena amin'ny famindrampo izy, tsy ny zavatra nofo ihany no ananany, fa ny zavatra mahakasika ny lanitra koa. Eny arak'izay voalazana azy, raha ianareo ratsy aza ho izy mahalala anome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika avany raha ianareo any an-danitra no anome anareo ny fanahy masina. Ny sarobidy dia azon'Andriamanitra omena antsika. Fa izao aza zay ho azonao avy amin'ny ray aman-dreny aty Sotanana ihany no katsahina, aza mba izay ho azonao avy amin'ny fandehanana aty Sotanana ihany no katsahina, fa inona koa
no mba azonao atao ho any ray aman-dreny misotanana, ho any toby isotanana. Maro samihafa nresaka tamin'ny maraina teo mikasika ny asa zay tadiavina hatao eto amin'ity toerana ity. Na izao aza atsika mipetraka eo amin'ny tokotany, ny mpiandry aza reo atokana dia tsy afaka nandohalika satria inona no antony? Mafy be io ka marary le olona no hipetraka eo. Fa dikan'izany dia mbola tsy mila toerana isika, toerana malalaka hivavahana trano ary voaravaka tsara. Koa aza izay ho azonao avy amin'ny soatanana ihany no katsahina, fa mba inona koa no ho azonao atao amin'ny toby lehibe soatanana? Eretrereto izany. Zay no zavatra voalohany. Fa ny zavatra faharoa dia zavatra mitranga tamin'ny Lazarosy. Zavatra mitranga tamin'ny Lazarosy, anadahy tsiroana telo, ny Marta sy Maria. Voalaza teo fa narary izy, ary nanao zay ho afany ihany izy mirahavavy reo, tahaka atsika rehetra ihany koa rehefa marary dia manao zay ho afatsika amin'ny fomba rehetra, mitondra azy amin'ny dokotera etseroa. Fa efa nihombo ny aretina dia voaterina niraka tany amin'ny Jesosy ry zareo, tonga tany amin'ny Jesosy dia zao Jesosy toy ny nanao be marenina, Jesosy toy ny tsy nahare, Jesosy toy ny tsy ny raharaha. Fa tsy zany. Ny hevitsika olombelona dia ndraindray tsika raha mangataka dia mangataka manao boky soroky, zany hoe terentsika Andriamanitra amin'ny zavatra zay tiatsika ho azo. Fa Andriamanitra dia efa nanome tokantsika, mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia mahita ianareo, ary dondomo dia ovoana ianareo. Fa izao na dia izany aza, izy dia manana ny fotoanany. Ka ny fotoanan'i Jesosy dia afaka 2 andro izy vao nandeha nankany Betania, ary tonga tao dia rehefa nifanena tamin'ny Marta sy Maria nanome tsiny azy ny hoe raha teto ianao tsy maty ny anadahiko. Kanefa hoy Jesosy, raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zao no fananganany maty sy fiainana. Zay mino ahy na dia maty aho dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany fa ianao, mino aho izy fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra ho tonga amin'izao tontolo izao. Fa izao anefa lazaina amin'ny toerakafa koa dia ny hoe hatsanganao, mino va ianao fa afaka nangany anadahinao amin'izao fotoana izao. Dia hoy izy, inoako ihany, fa izao kosa afaka nanganany maty ianao amin'ny andro farany. Fa Jesosy nilaza tamin'izy ireo hoe aiza nandevenanareo azy, ary mbola mitomany, mbola votona lahelo ny fon'izy ireo. Ary Jesosy koa raha nahita izany, arak'izay voalaza eto dia ny hoe amin'ny 5:17 Jesosy nitomany. Io no teny fo indrindra ao amin'ny soratra masina. Ary intelo Jesosy no voalaza fa nitomany. Ny anankiray niakatra ho an'i Jerosalema izy ao amin'ny Matio 4:20 hatramin'ny 9:20, ny 5:17. Ao izy dia nilaza ny hoe raha nahita ny Jerosalema izy dia nitomany azy. Ny antony satria tsy nety nandray azy ny olona. Eny anankiray zay. Ary ny anankiray hafa koa dia izy tao Getsemane. Rehefa jerena ny teny fototra mikasika an'io dia hita fa mitomany Jesosy tao. Satria ny antony dia zao, noho tsy fahafantarany olona, ary tsy vitan'izay moa noho ny loza zay mety hatra amin'ny olona. Ary voalaza eto hoe tamin'ny maraina atsika nisy fanontaniana teo hoe inona no antony nampitomany an' Jesosy. Nitomany Jesosy satria tsy mino azy ny olona. Nitomany Jesosy satria be ny fitiavany azy. Fa izao kosa nitomany Jesosy satria mihatra eto amin'izao tontolo izao ny fahafatesana. Io no mampitomany an' Jesosy. Tsy zaka an' Jesosy ny hahafaty ny olombelona, ny havery ny mpanota iray. Tsy zakany io, ka mitomany izy. Ny antony nahafaty ny olona dia ny fihinanana zavatra voarara. Ny fihinanany zavatra zay raharan'Andriamanitra dia mahafaty. Ka raha hoy izy aza manompo sampy, nefa mbola misy manompo sampy ihany, ho faty zany olona zany. Raha misy
zavatra be dia be ny zavatra zay raharan'andriamanitra indrindra amintsika zay mino koa atoloro ny tena anareo ho fanatitra velona masina sitrak'andriamanitra nefa tsy zany matetika ny zavatra misy fa ny nofo no manjaka ny fahalotoam-pitondratena no zava-misy zavatra voarara izany mahafaty zany mampalahelo an' jesosy zany mampitomany an' jesosy izany eretrereto ny zavatra zay ataonao sao de zavatra ifandroaran'andriamanitra tsy ataonao fa dinio tsara fa ny fiafarany zany dia fahafatesana fisarana amin'andriamanitra ary tsy vitany hoe maty ara-nofo ihany fa fisarana amin'andriamanitra mandrak'izay loza izany mampitomagny an' jesosy zany ka samea mandiny tena itsika hoe manao hoana moa ny fiainako manao hoana moa ny zavatra zay ataoko ity zavatra ataoko na miharihary na mangina ity ve sao de zavatra zay noraran'andriamanitra fa mahafaty io hoy ity mpanompon'andriamanitra anankiray ny hoe ry olo tamana amindratsy heveriny loza hiatra aminao ny fahatelo farany dia mikasika nyity hoe maty hoy jesosy nylaza hoe matory izy am' jesosy ny fahafatesana torimaso fa zay hita eto araky tantara dia zao maty izy tena maty tany ampasana araka ny fisainana jiosy kolotsaina jiosy de zao ny olona rehefa atao hoe maty anatin'ny 3 andro tam'izay fotoana zay moa rehefa maty dia tsy maintsy alevina avy atrano satria mafana be ny andro sao de simba fa anatin'ny 3 andro dia mbola mety mihôdyhôdy eo ihany le fanahin'le olona araka ny filozofia jiosy zany hebreo fa izao kosa rehefa afaka ny afa efatrandro dia tena fantatra fa hoe maty tanteraky satria mihalola i olona ary zay nylazany mary tetony hoe sy mary etony hoe efa maimbo izao ka tsisy azo atao amin'ny tsony fa hoy jesosy raha mino ianao hahita ny vonahitr'andriamanitra faty isika ao amin'ny fanakempino atsika dia manao hoe maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainatsita nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo inona nataon' jesosy tany amin'ny fiainatsita hanao inany izy arak'izay voalaza dia nitoroteny tamin'ireo fanahy zay ao an-tranomaizina ao amin'ny fiainatsita zao no voalaza ao amin'ny anaran'i jesosy petera voalohany toko fahatelo nandiny fahavalo amby folo fa kristy koa aza efa nijaly indray mandeha no niota ny marina amonjy ny tsy marina mba hitondra atsika ao amin'andriamanitra ka novonoina tamin'ny nofo fa novelomina tamin'ny fanahy zay nandahanany sy nitorany teniny tamin'ny fanahy tao an-tranomaizina dia izay tsy nanaiky fa iny fony mbola niandry ny famaharo-po n'andriamanitra tamin'ny andro noa raha mbola namboarina samby fiara zay nidira ny olovitsy de izy valo mianaka ka dia namonjena azy ny rano zay amondrenanareo kosa ankehitriny dia ny batisa zay tandindon'io tsy ny fanesorana ny fahalotoana ny nofo anefa fa ny fitadiavana ny fieretreretana tsara eo anatrehan'andriamanitra amin'ny fitsangana jesosy kristy tamin'ny maty nidina tany amin'ny fiainatsita jesosy toroteny tamin'ireo fanahy ao an-trano ao amin'ny fiainatsita reo fanahy ny olona rehefa maty ny olona zay ny fanontaniana mipetraka rehefa maty ny olona dia inona no zavatra mitranga sady tseo de milaza rehefa maty de maty ao sady fisainana hebreo zany ny olona dia ray tsy mivaky tsy azo saratsarahina zany saina vatana fanahy zany tsy saratsarahina tahaky zany fa ny grika no manana an'izany fa rehefa maty ny olona dia no heveriny hoe maty ary aoren'izay tsy isy fanantenana ny an'ny fariseo aloha mbola misy fanantenana amin'ny fitsanganany tena maty amin'ny ho avy zany ary io no lazay ny reto anabaviny lazarosy reto hoe amin'ny andro ho avy ahoana ny hevitsika ahoana ny hevitrao rehefa maty ve rehefa maty aho zao rehefa ho faty isika dia ao ampasanao de maty ao ka miandry amin'ny andro farany satria voalazany fanakempino atsika ny hoe avy any ny eveny tsara ny velona sy ny maty zay ve vao hitsangana avy eo ny vatana sy ny fanahintsika
zavatra anankiroa ny lazay ny soratra masina mikasika an'io. Ny anankiray dia hita eto ity, rehefa maty dia avy hatrany dia nylazainy hoe mivoa tao dia niala tao, niaraka teo ny vatany sy ny fanahiny. Fa amin'ny toeran-kafa kosa dia misy koa ny hoe rehefa maty ny olona dia ny vatany no ampasana loha ao, fa ny fanahiny aorian'izay dia manatsika fitsarana. Ity teolojiana malaza n'Amerika anankiray raha nanontaniana ny hoe ahoana ny hevitra ao fa ny marxiste anie mampianatra rehefa maty ny olona dia maty ao ary ny fisainana tandrefana dia ny azy dia zao, ny tandrefana dia ny saina ny olona, rehefa zavatra tsy takatra ny saina dia tsy misy, ka rehefa maty ny olona dia maty ao. Ary maro koa ny teolojiana indrindra fa nandrefana mirona amin'izany zavatra izany, ary misy aza aty amintsika zay nandray zany fampianarana izany, ka mihevitra fa rehefa maty dia ao ampasana ao aloha, fa ho avy ny andro farany, ho avy eo amin'ny rahona Jesosy zay voanangana ny maty, sady avy hatrany hanova ireo zay velona haitsena azy eny amin'ny rahona. Hoy ity teolojiana amerikana malaza anankiray ny hoe amiko izy rehefa maty ny olona, ny vatany no ao ampasana, io no loha ao, fa ny fanahiny kosa dia manatrika fisarana avy hatrany. Zay nanana an Jesosy dia mankany amin'ny fiainana sahady, fa zay tsy manana azy, zay tsy mino azy dia any amin'ny helo sahady, misy ny helo. Fa raha hoy tsika hoe miandry amin'ny andro farany io afo midedadeda io, dia amin'ny andro farany vao hisy olona fa ny devoly ihany no ao, tsia. Ny soratra masina koa milaza fa ireo zay tsy mino, ireo zay mandà ny fahasoavana, ireo zavatra zay ny finomandà ny finoanan Jesosy dia avy hatrany dia any amin'ny helo. Fa rehefa tonga ny andro farany iseho Jesosy dia hay ny hatao no milazany hoe na dia nankay zazany atao amin'ny vatan'le olona dia hain'Andriamanitra ny mamerina an'io ka manangana ny maty hitsangana avy eo ary ny velona hovany avy hatrany ho any aminy. Ka Lazarosy eto dia tao ampasana, maty tao ampasana, naleviny ary efa efarana maimbo natsanga an Jesosy. Fa izao no lesona azo tsoahana avy amin'io, move ny fahafatesana tahaka izany ihany no mahafaty ny zavatra tahaka izany. Io zavatra nataony Jesosy tamin'ny Lazarosy io ihany ve no fananganana ny maty. Zao no voalazan'ny Paoly ao amin'ny Efesiana toko 2 ny 1:4 sy ny manaraka ao. Fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny alehibe ny fitiavana zay nitiavana antsika, na dia mbola fony mbola maty ny fahatsoana zay tsika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy, fa asoavany namonjena anareo ary niara-natsanga isika ka raha niara-napetraka nandanitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro ho avy ny habeny hareny fahasoavana amin'ny famoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Raha ao anaty miaina anatin'ny maizina ny olona misaraka amin'Andriamanitra maty, ka antsoin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny filazantsara. Hino an Jesosy Kristy, mandray an Jesosy Kristy, mahita ny mazava, mifohaza ianao zay matory, mitsangana amin'ny maty dia mpahazavanao Kristy. Dia izao kosa isika zay noho ny famindrampon'Andriamanitra ka nanolotra ny tenantsika ho fanatitra velona masina, natao batisa tamin'ny anaran'i Kristy, niara-nalevina tamin'i Kristy tamin'ny batisa ary natsangana indray niaraka aminy, handehanantsika amin'ny fiainam-baovao, olom-baovao. Zany dia toy ny fiainan'ny Lazarosy ihany, olona zay efa maty natsangana indray. Ny tenako, ny fiainako teo aloha, ny zavatra rehetra zay niainako, ary mety toy izany ihany koa ianao, ny zavatra rehetra zay niainanao mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, maty miaina tamin'ny zavatra andraran'Andriamanitra. Dia zao kosa faty zany, faty mandehandeha, kanefa noho ny fitoriana ny filazantsara, noho ny asany fifoazana
dia nibebaka isika nanolotena isika ny aina mahazo fiainam-baovao tsika olona nitsangana avy tamin'ny maty izany atsangan'Andriamanitra avy tamin'ny maty zaho sy anao natsangana mba ho an'i Kristy ka na maty na ho velona dia an'i Kristy. Ny zavatra farany dia ty ny hoe mba hitavana raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny voninahitr'Andriamanitra dia efa hitantsika amin'izao andro ankehitriny izao. Rehefa no havaozin'Andriamanitra itsika nomena fiainam-baovao tsika voavela heloka nomena ny fanahy masina miaina amin'ny fiainam-baovao miseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'izany. Efa hita ny voninahitr'Andriamanitra amin'izany ary zany zavatra izany dia hasehon'Andriamanitra miharihary ny amirapiratany voninahiny amin'ny andro farany zay hananganany avy amin'ny maty ireo zay mino azy maty tany aloha hatsangany ka hovany ary isika zay velona ho tratrin'izany dia hatsangan'Andriamanitra koa ka hahita ny vonahiny dia ny vonahitra zay maharitra mandrakizay any amin'ny fiainana mandrakizay. Ho an'Andriamanitra rerany ny vonahitra zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Vavaka isika isaoranay ianao noho ny fitiavanao anay, namonjenao anay, nanafahanao anay, noho ny fahasoavana zay nomenao anay. Ary ampio zay tsy faly andray ny fahasoavanao ihany fa mba hieritreritra koa inona no ataonay ianao ny antso anay ho amin'ny finoananao, ny antso anay hitondra fahoriana noho ny anaranao, fa ny antso anay koa ianao amin'ny asa fanohanana ny asa ny fiangonanao. Ka ampio zahay hieritreritra handinika lalina koa ny amin'ny fanohanana ny filazantsara tsy eto amin'ny firenena ihany fa hatrany amin'izao tontolo izao. Ary misaotranao izay no nanangananao anay tamin'ny maty amirapiratany vonahitra ao amin'ny fiainanay tsirairay satria efa nampiraisina tamin'i Kristy zahay tamin'ny batisa ary nomenao fiainam-baovao, nomenao ny fanahy masina ka olom-baovao tepolon'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra izany, asa lehibe izany, voninahitr'Andriamanitra izany. Ary ampio zahay raha avy ny andro zay hialana amin'ity fiainana ity mba hahita ny tena voninahitra ao ary hiaina amin'ny voninahitr'Andriamanitra rery ihany. Henoy ny fivavaka ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Amen.